Andriamanitra rehefa niteny dia misy zavatra ampiarahan'Andriamanitra ao amin'izay niteneniny. Ilo atao hoe famantarana manamarina ny teniny. Zavatra mahafinaritra amin'Andriamanitra dia zao le fahatokina ananan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona izay mahatoky sy manaiky ho ampiasain'Andriamanitra. Raha ny tena izy ny tapataona manaraka ity hoe fotoana isehon'Andriamanitra amin'ny asany, dia midika an'izay isetrasetra amin'ny asany izy. Minoa ianao fa misy zavatra tsy voatery mitakatry ny vavaka ao fa hijoroany amin'ny fiarovana anao amin'ny maharay azy. Minoa ianao fa ohatra nataony tamin'ny Abraham, ohatra nataony tamin'ny Jacob, ohatra nataony tamin'ireo apôstôly tamin'izy teto ambony tany, mbola ohatra lavitra noreny ny fisehoana eo amin'ny fiainanao. Milamino izany sika, amen. Sainana hoe tao Jordany Elisy ampatsaka faharotoko faharoa dia mifefatra ambin'ny folo. Hozy izy avy any voavina indray le lamba tany amin'ny Eli, le kapotin'ny Eli, tonga dia niraisiny ohatr' izao. Dia hozy izy teo amin'ny rano Jordany. Aizany Andriamanitra Eli, tonga dia nizara ondroano. Tsy niteny izy hoe amin'ny anaran'Andriamanitra Eli rano misokafo, tsy ndesaka tamin'ny rano izy. Fa ndesaka tamin'Andriamanitra, Andriamanitra nanontany hoe aiza ianao? Toy izy Andriamanitra hoe tia. Ary ny fomba naman'Andriamanitra azy tsy feo fa rano mizara roa. Hitanareo, Andriamanitra ndresana dia ny rano mahazoazo. Nefa tsy ny rano ndresana fa Andriamanitra tia, tonga dia nizara roa ny rano. Ino ny fahamarinana ilay izy nikapoka tamin'ny lamban'ny Eli Elisy, ny rano Jordana no sokatra. Tsy mila niteny tamin'ny rano izy fa nanontanan'Andriamanitra hoe aiza fotsiny dia vita amin'ny fomba tsotra seho ny vokatra. Namaly teo amin'ny tontolo mifanaraka amin'ny zavatra ilain'ny Elisy Andriamanitra rehefa natsoy tamin'ny alalan'ny fahatokinana anana tao ambony, fa afaky ny hamaly azy ara-potoana ihany koa ilay Andriamanitra namaly ny tompony. Tiako fantatsika mazava fa ny zavatra rehetra, ny voary rehetra tao amin'ity tany ity, amboary ny sainao rehefa zanak'Andriamanitra ianao, dia ambony lavitra no izay mety ho fahefana mbola azo ny tsipony tao amin'ny taonan'ny Eli, tao amin'ny taonan'ny Elisy. Ny fahefan'ny fanahy afaka ny ampizoranao ho fantsona tsara am-penatan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahavelomany hery sy ny fanahy ao anatinao amaly elazy vehivavin'Andriamanitra anao. Ato anatintsika Jesosy nomen'Andriamanitra fahefansika anapahtsapana sy fahatakarana fa ny zavatra rehetra dia natao anakitsika ara-potoana amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Tiako fantatrao zany fa mivoary rehetra dia nataon'Andriamanitra hiara-iasa asoa amin'izay programa mampety anao sy ny tontolonao ray manontolo. Na fanitsiny io, na fananarana io, na fanampiana io, na vokatra tsara mifanaraka ny sitrapon'Andriamanitra ao antsika zanany io, dia ataon'Andriamanitra zany. Ohatra, Andriamanitra nahita amin'ny Balama fa tsy tokony andeha hanozina izy. Nampiasa tontolo Andriamanitra. Inona ny tontolo nampiasain'Andriamanitra mba hahatonga saina azy? Nampitenenin'Andriamanitra amin'ny boriky. Hitanareo? Le boriky lasa ny tena isan'andro atengenanao foana fa androany zao resaka aminao. Dia Balama lasa ohatra Shrek. Hitanareo vetina? Ny apody rehefa miresaka fa izy mbola tsy tonga saina. Hitanareo rehefa mahafony olona na karazana mirakla goavana be azy rehefa misehoana tena tsy misokatra ny saina hisitraka n'le izy amin'le tena fofeny famendrena sy fankasitrahana ao an'Andriamanitra. Atao tsara tanan'izay mena. Zavatra misy zany teny dia zao. Alleluia. Satria tian'Andriamanitra tsy hanota izy dia nampiasa ny tontolon'ny Andriamanitra anakanana azy sy anao izany fanozonana an'Israely zany. Satria tsy akasitrahan'Andriamanitra zany dia nanomboka nampiasa ny tontolon'ny Andriamanitra ara-pananara boriky nondrahan'Andriamanitra hiteny ahatonga saina azy fa tsy vonina ny bebaka izy. Zay le hoe démon tête de fil, izany hoe manana voasakany le ampoa sy le famafisakatoka izy dia tsy afaka nyentsony sy pisika Andriamanitra tonga taminy nabriky azy nampitenenina mbola zizi tamin'ny heviny any Balama. Tsy ianao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Eli posy rehefa tao ny programa an'Andriamanitra Eli tsy misy olona ntsony afaka nandeha mitondra sakafo azy dia nampiasa amin'ny tontolon'ny Andriamanitra goaika noho ny rahan'Andriamanitra hamela azy tany anefitsy. Amen. Elaela ihany no mitondrany goaika mofo sy hena fa dia zao ngialabo ny Eli ary ny rano teo amin'ireny rano no sotrony elaela ihany mandaparitra zany. Midika an'izay rehefa miasa Andriamanitra dia zavatra tahaka
zany ary tsy latsaky zany ny fomba fahaiza-manao ny ara-pisehoana sy ara-panehoana ny fiasan'ny heriny sy ny alehiben'ny voninahitra. Ry zanaky ny andro farany manany no fanantenana fa tsy tamaso fotsy ny Andriamanitra fa velona mandrakizay eo amin'ny fiainanao izy. Masino veloka ve no mahadadany Abrahama azy? Ve zany Andriamanitra Abrahama? Abimeleka tsy nafantatra ninona ny nanarany fa ino no tetaonao ty izy izy maintsy ny Abimeleka avereo Sara raha zany maty anao hitatra ve azoazonao ve zany zavatra zany? I Abrahama sy mampitana dolena kory ino Sara lasiny sisy an'izany nato Baiboly fa Sara nandaingana dia zay natonga azy niara tao an-trano fa hozy izy Andriamanitra non tsy maintsy miady niadiny Abrahama nanazava Abimeleka voandresaka Andriamanitra fa menasy efa lasa no dia tsy afaka miverina tsony fa raha tsy mony Sara dia maty izy. Tena zany eto hoe fahasarim-piarako amin'ny ady sy ny asan'ny taniko artiky. Mafantatra hoe fa nitomam-bidina metran'Andriamanitra anao dia mitovy amin'ny lanjan'ny fitiavany zanany latokana izay natolo no fanatitra mahatonga anao voavotsy malala ao masino ohatrany Abrahama ianao. Alleluia! Azany fitiavany zany no mahatonga azy manetsika ny ambaratonga rehetra atonga ny zavatra rehetra iara-iasa aso mba atomombana le fahasarana eo amin'ny fiainanao. Amen. Alleluia! Faharoa, Andriamanitra mampiasa ny fahatakaranao ikasiana ny tontolonao. Inona ny fomba tokony ataoko pasteur? Atonga ny fahatakarana mba hifanaraka amin'izay fomba fisainan'Andriamanitra amora ny kasian'Andriamanitra ny tontoloko amin'ny alalan'ny fampiasana izay fahatakarana nanako izay. Matonga ny fantatra ve zay? Sotra ilay izy voalohany mijoroa eo amin'izay nolazain'Andriamanitra. Ny fijoroantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia atonga an'Andriamanitra anao zavatra mifanaraka amin'izay nolazain'Andriamanitra. Josoa ohatra ao Josoa 2:22 zao nolazain'Andriamanitra taminy Josoa raha vao miletika ny masoandro ka maizina dia raraka nareo. Zao dia ny mbola atoandro ny andro dia atao izay aripaka ny Amalekita sy ny Filistia izay manohatra anao fa raha vao miletika ny masoandro dia resinareo. Tonga sainy Josoa voarainy le teny mijoro tao amin'le teny amin'izay izy dia ino nataony misy teny zao no nataony ny tenin'Andriamanitra tsy azo kitihana fa fahamarinana fa ny masoandro nomeny fahefana ibaiky masoandro natao anaiky izay tenenin'Andriamanitra satria raha tsy miteny Andriamanitra tsy nisy masoandro dikan'izay tsy ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra tsy tokony mampandeferiny eo anatreny masoandro mba tonga tsara nytanazy eny ka raha andro mampandesy mba tonga ny tontolo rehetra iara-iasa soa zany programme zany hivantana any amin'ny masoandro fa tsy adoalika any amin'Andriamanitra nova ny décision any. Tsy nandoalika izy miteny tamin'Andriamanitra hoe tompo ataovy mandresy efa natezina Andriamanitra efa miteny fa raha vao mazava ihany mandresy rehefa maizina sy mandresy dikan'izay ny andro no baikony ry andro ny janona fa mifandesena nanaiky azy tontolo hitanareo dingana raha-pahatakarana fijoroana ao amin'ny teny mamaritra ny résultat tsy maintsy hitranga. Zany hoe reo zavatra anankiroa reo zany dia fahasapana tokony anananao ao anaty fa namieritra amin'ny alina azy ianao raha vitan'Andriamanitra namangy ny Abimeleka vitan'Andriamanitra mamangy ny folo mpangalatra iano amin'ny adresinao. Ninona sakana rehetra ny ambadika any tsy voatery ny fanahinao no nakana an'le izy fa raha azonao ny antoka fa ao anatinao Andriamanitra ary miaraka aminao izy zay fiedina rehetra voaforona melezana anao ny ambadimbadika any ny anaran'le izy anankiray ihany fa tsisy fanampiny samy tsy ambinina daholo ny anaran'izy rehetrarehetra. Amen. Dia miomany ianao ary miaraka aminy samy fomba fisehoana samy fomba fanehoana zany. Finaritra indray zay anio amin'ny alalan'ity fandarany ity
ho an'ny voaka malagasy satokatrano tsirairay avy na ny avaratra na ny atsimo na ny andrefana ny atsinanana io manahiatrika ny fanatren'andriamanitra miaraka tsika mianakavy akory aby nareo any avaratra any ny any atsimo ny andrefana salama aby tsika ho tahiny jesosy tsika rehetra tiako no milaza aminao zay rehetra tonga teo amin'ny fanatrehany tsy toa nahafahany afotozy nangetaeta azy ary amin'ity takarivo ty halleloia amin'ity takarivo ty ho angasiasy eto satana satria tafavoaka ianao fa dobo izy androany ariva Jesosy sopa fa ianao manatanteraky ianao nanao ho anao mifinahitra mandrakizay torinao andro any ariva amin'ny anaran'i Jesosy torinao andro any ariva amin'ny anaran'i Jesosy rakoton-davao monsieur rakoton-davao roapolo taona jamba dia androany inona tena ataoko monsieur inona ataoko zao mahita inona ataoko amin'ny tanako zao roapolo taona jamba manomboka mahita zay tika ty inona ataoko pastor zao inona ataoko zao ataonao makatrano jereka tana manao inona zao fahagagana iardikely roa amby roapolo volana tsy nisy testicule nandritran'izay andro ny aina an'izay création tsy nisy testicule teto amin'ny fananiana olona tsy nisy testicule ataminaterany na mironany Jehova androany arive Alléluia. Niajvekael mission de manasanao isaky ny zoma arivo etsy amin'ny Roxy Antaninarenina. Rendez-vous panastranana miaraka amin'ny Jesosy takariva pahagagana sy fanovam-piainana isaky ny zoma arivo etsy amin'ny Roxy Antaninarenina manomboka amin'ny 10 ora ariva. Fotoana ikarakaran'Andriamanitra ny olana rehetra. Fotoana izao iovan'ny fiainanao. Tongava maro tsy misy vidim-pidirana.